Tompoklasy tompoko vavy manatra ny araba indray amin'ity alatsinainy ity alatsinainy findroan'ny herinandro ary manasanao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao itony fahita lavitra ma TV maberesaka ny maro amin'izao fotoana izao ny sa tamin'ny fe ny tokom-panohitra nazahoana ako ny ary nazahoana vaovao ihany koa izany tamin'ity androandroany ity ary hoentina aminao ny fiantraikan'ny fahatapatapahan-jiro matetika na ho an'ny eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra any dia isany hoentina amintsika ihany koa eo amin'ny sehatra ny sosialy dia nazahoana akony ary hoentina amintsika araka ny fanambara teo ihany koa iroso amin'ny filan-kevim-pirenena ny vondrona ny tokom-panohitra GPPO na ny groupement de parti politique d'opposant atsoatsy etsakilany nefa tsy mitovy hevitra amin'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana izy ireo manoloana ny lalàna amin'ny feny vondrona ny tokom-panohitra. Tsy mankasitraka ny hevitry ny HCC laharana ohatra efatra tsipika HCC tsipika AV momba ny satam-panohitra ny vondrona tokom-panohitra GPPO na ny groupement des partis politiques d'opposition. Ho azy ireo dia hevitra toy ny hevitra rehetra navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Araka ny fanazavana dia lalàna efa misy ny lalàna laharana 1.4 tsipika 3.10 momba ny satam-panohitra ary efa misy ny dingana ny tanterahan'ny fanjakana ny fanatanterahana izany. Ho an'ny GPPO dia eny an-tany fanjakana ny fanapahan-kevitra momba ny satam-panohitra. Ny GPPO dia efa niona tamin'ny ministre de l'intérieur, efa niona tamin'ny secrétaire général ministère de l'intérieur, efa niona tamin'ny filohan'ny assemblée nationale, efa niona tamin'ny ministre de l'intérieur, ministre de communication ary efa misy fiaraha-midinika ary azony milaza ny hevitra satria zay tiany ambara-pahabemasony raha any présidence mahalala manao hoe inona ny antojorena sy mahatonga anay mijoro zay fa mba azava zany raha satria misy ny atao hoe cycle de citoyenneté eto fa tsy hoe mpitolo akory ny fanoerana izany rehetrarehetra zany dia milaza ary manambara fa efa consommé acte efa misy nataon'ny fanjakana fa misy iraraha io ary mbola nambara ary zany fa efa vita ny décret. Ny GPPO izay anatanteraka filan-kevim-pirenena voalohany ny faharoa sy ny fahatelo volana oktobra ho avy izao. Atoko 7 dia ny DHD Madagasikara, ny avitra ho an'ny firenena, ny AMI, ny Obama, ny Green Madagasikara, ny Vato Fehizoro Madagasikara, ny AFB dia andray anjara avokoa ao anatin'ny filan-kevim-pirenena ny GPPO. Ny toe-draharaha politika, toe-karena ary sosialy eto an-toerana sy iraisam-pirenena dia hojerena avokoa mandritra io feonan'io araka ny fanazavana nentin'Andriamatora Samuel Arnaivo. Ny lohahevitra hodinina mandritra izany roa andro izany dia mikasika ny hoe ny GPPO sy ny raharaham-pirenena sy iraisam-pirenena. Ny hevitra rosan'ny GPPO mikasika ny hoe tantaky ny ahoana ny hamahana sy ny fahafahana eo amin'ny tontolo politika misy eto amin'ny firenena ary raha fipiarahamonina ny ivery GPPO petrapetra. Isan'ny fehi-kevitra iraisana avoakan'ny GPPO ry ny filan-kevim-pirenena voalohany izay ataony faharoa sy fahatelo ny volana oktobra ho avy izao eny Tanjombato.